Ry avako malala ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mpanompo voafidin'i Jehova. Mpanompo voafidin'i Jehova. Zany no asongadiny nofinainantsika anio amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Toko fa 2:7 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: indro ny mpanompoko izay tantanako, dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko. Napetrako tao amin'ny fanahiko, amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy. Tsy antsoantso izy na anandratra ny feony, na anao izay andrenesana ny feony eny an-dalana. Tsy ho tapahina ny volotara torotoro, ary tsy ho vonony ny lahin-jiro manetona. Amoaka izay tena rariny tokoa izy, tsy ho reraka na ho kivy izy. Mandra-panoriny ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy hiandry ny lalany. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra, izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, izay namelatra ny tany sy ny vokatra avy ao aminy, izay manome fofinaina ny olona eo aminy, sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Izao Jehova efa niantso anao tamin'ny fahamarinana, sy nitantana ny tananao, ary hiaro anao ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ny jentilisa. Ampahiratra ny mason'ny jamba, hamoaka ny mpifatotra hiala ao an-tranomaizina, ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao an-trano famatorana. Izao no Jehova, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa, na ny fiderana ahy ho an'ny sarin-javatra voasokotra. Ny amin'ny zavatra taloha dia indreo efa miseho, ary zava-baovao kosa no toriko zao, na dia tsy mbola miposaka aza ireny dia ambarako aminareo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mpanompo voafidin'i Jehova. Zany no asongadiny ty boky fanantenana na fampanantenana vaovao ho an'ny jiosy izay babo tany Babilôna ity. Mpanompo no ilazana azy, ny entina nilazana ny Kirosy mpanjaka, izay nampiasain'Andriamanitra, nananan'Andriamanitra fahefana, ary amin'ny mahafa firenena azy, dia tsy tao anatin'ny vahoaka jiosy, kanefa nilain'Andriamanitra natao fitaovana anafaka ny jiosy tany ampahababony. Io mpanompo io no fidin'Andriamanitra ankehitriny. Ampiasaina ho fanaka voafidy, hitondra ny anaran'Andriamanitra, ary eto manokana hitondra ny fanafana. Io mpanompo io no mandray ny fifidianana ka nomena ny fanahy masina. Eny, napetraka tao aminy ny fanahiko ho ny tompo. Any amin'ny boky hafa dia izao ny fomba filazany azy hoe: ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria efa nanositra ahy hitory teny somafaly izy. Io mpanompo io no fidina manokana hitondra anjara fanafana, ny fanafahan'Andriamanitra mihitsy no entiny. Dia hitantsika eto fa mipaka any amin'ny tany rehetra ny fanafahana hitondra ny rariny, hitondra ny marina, hitondra fanafahana ho an'ireo izay voageja, voafatotra, ampahiratra izay ao anatin'ny fahamaizinana. Tena asa universel na manerana izao tontolo izao,
no entin'lay mpanafaka, lay mpanompo voafidy. Io mpanompo voafidy io dia mitondra vokatra mipaka any amin'ny tontolo rehetra, tsy amin'ny jiosy zay no afahana ihany, fa amin'izao tontolo izao mihitsy. Natao zany mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Hoy ny andinin'ny 9 manao hoe izao ny Jehova, ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Fanaka nofidiana, fanaka omem-boninahitra, fanaka natao hanome voninahitra an'Andriamanitra ity mpanompo voafidy ity. Riavako malala ao amin'ny tompo, tandindona miresaka sahady na manambara mialoha ny fiavian'i Jesoa Kristy, ity fiaviany Kirosy mpanjaka ity. Jesoa Kristy lay tena mpanompo voafidy, mpanompo satria tsy tonga mba ho tompona fa mba hanompo, ary dia nanolotra ny tenany, ny momba azy, ny ainy manontolo hanompo teto amin'ity tany izay nahatongavany ity. Tonga teto izy nanolotra ny momba azy rehetra, ary dia nanaiky hatramin'ny hazo fijaliana azy. Io no nofidian'Andriamanitra, io no nomen'Andriamanitra ny fanahiny ka tonga fahazavany zao tontolo zao. Io Jesoa Kristy io no tonga mpanafaka ny nampahoriana, ny jamba, ny fatotra, ary io Jesoa Kristy io no fanaka fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Isika rehetra ankehitriny, izay rehetra mpanaradia ny tompo, isika rehetra izay mpino an'Andriamanitra, mpino an'i Kristy, dia tonga mpanompo voafidy tahaka azy. Tsy miankina amin'ny fiavianao, tahaka ny mpianatry ny tompo misy avany ambanivohitra ny filazantsika azy, tsy mba tanàna manandehibe tany Galilea no nisy azy, kanefa dia nofidian'ny tompo. Tsy mifidy ny kalitaonao, nisy mpianatra izay mpamory rehetra nosokajiana ho mpangalatra, kanefa nofidian'ny tompo. Tsy mifidy na mijery ny mahay anao, fa nefa fidin'ny tompo kosa ianao mba ho fanaka voafidy eo anatrehany, hitondra ny anarany. Fidin'ny tompo ianao mba hanafaka sy hitondra fahazavana ho an'ny hafa. Fidin'ny tompo ianao ho ampiasaina izy tompo hanomezana voninahitra ny anarany. Aokary isika tsiraray avy anetry tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra, ny amin'ny fifidianany mahagaga, ny amin'ny fifidianany tsy takatry ny saina izay safidy mahadoidion'izy Andriamanitra, ny amin'izay ny antony nifidianany asa ianao. Fa zava-dehibe eo atsika kosa ny anatanteraka ny iraka izay nanirahany atsika, hitondra fahazavana, hitondra fanafahana, eny hitondra ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao zahay fa nomenao zany teny fampanantenana, teny mamelona ty anatinay, ny antso sy ny fifidiananao Andriamanitra nentefa taminay. Fa iza tokoa moa izahay no nifidianao, kanefa isaoranay anao zany, ary apetrakay aminao araka ny toky efa nomenao, ny fanomponay, ny anjara voatendro ho anay mba haefa be ary halavorary zay efa nankininao aminay. Fantatray fa momba anay ianao, ary dia apetrakay aminao ihany koa ny momba ny taninay,
ny firenenay izao tontolo zao zay hitorina ny filazany tsara. Ianao hiasa mahery, hialohanay, hahamora anafainganany fitorinany filazany tsara anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.